Manolotra arahaba tompoko ny vaovao mahakasika ilay tangoron-dramana atao amin'ny tendrony Atsinana amin'ny fahadiramasina misy antsika dia nahafeno fepetra izy ka nivadika ho rivo-doza tamin'ny maraina teo. Nitondra ny anarana Horatio izy io ary any amin'ny manodidina ny 720 kilometatra atsinanan'i Madagasikara no misy azy. Lavitra dia lavitra no misy ity rivo-doza ity. Etsak'ilan'izay ihany koa raha ny vina lavitrezaka dia tsy akaty Madagasikara ity rivo-doza ity. Avelantsika ao ny mahakasika azy fa andao iverenantsika ny toetr'ny andro ankapobeny eto Madagasikara. Raha tazantsika amin'ny sary avy amin'ny zanabolana izao dia tombanana iverina miandalana aloha ny oram-pahavaratra manerana ny nosy. Mety anatombo kokoa izay ho amin'ny anio zao any amin'iny ilany andrefa ny voatany iny. Amin'ny faran'ny herinandro kosa dia tombanana anatombo kokoa izay rotsakorana izay ho an'ny faritra sasany eto amin'ny voatany. Misy mifampitandremana mahakasika izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay fampitandremana amin'ny loko mavo satria mety anodidina eo amin'ny 70 hatramin'ny 80 milimetatra ny tany rotsakorana ao anatin'ny 420 ora. Any amin'ny distrikany Anjozorobe, Antananarivo renivohitra, Antananarivo avaradrano, Antananarivo atsimondrano, Ambohidratrimo, Andramasina, Manjakandriana, Arivomamo ary Ambatolampy. Mahazo fampitandremana amin'ny loko maitso kosa Manakary amin'ny alahady ho avy izao ny any amin'ny faritra Aloatra Mangoro. Entanina zany ny ponina amin'ireo toerana ireo hiomana amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay. Entanina foana ihany koa anaraka tsakany sandava ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza amin'ny edisio. Vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsepriany dia azo sisan'orana tandrifin-drahona vao maraina fa hisaba ihany zay rehefa misandratrandro ny any amin'ny fatra Bongolava manodidina ny Miandrovazo ary ny distrikany Akandreo. Azo orana ihany koa ny morontsiraka Samborano. Ny fatra hafa moa dia ifandimby ao ny rahona sy ny masoandro na dia somary ho sembanany rahona kely azy indraindray any amin'ny fatra Sofia, Boeny, Betsiboka, Melaky, Menabe ary any anty amin'ny faritra Nalamanga, Itasy, Vakinakaratra, Moromania sy Matsiatrambony. Raha ny tolakandro kosa indray dia ho maina aloha manerana morontsiraky Madagasikara na andrahoana mitsitokotoko amin'ny ankapobeny. Amin'ny faritra hafa moa dia isitraka orana tandrifin-drahona mety rahankotraka avokoa. Araka ny efa natsidika teny am-piandohana ary efa misy ihany koa ny fampitandremana dia manatombo kokoa iateo ny rotsakorana ho an'ny faritra sasany eto amin'ny voatany. Raha ny vinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 4 hatramin'ny 2.30 degré zao an'ny voatany, 2.20 hatramin'ny 4.30 degré morontsiraka Atsinanana ary manodidina eo amin'ny 3.20 hatramin'ny 4.30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananka 9.30 na 7.30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatra Betsiboka, torak'izay ihany koa any Ambatoboeny, ny atintaniny amin'ny fatra Menabe sy Atsimo andrefana. Amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny alahady kosa indray ary dia saika ho maina aloha aty amin'ny morontsiraka afovoany andrefana sy any amin'ny tapany atsimony Madagasikara iny, fa mifatra hafa dia miandrandra orana tandrifin-drahona mety rahankotraka avokoa, mety hitsitokotoko ihany izay rotsakorana izay. Raha ny vinan'ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 10 hatramin'ny 2.30 degré ho an'ny voatany, 2.20 hatramin'ny 4.30 degré morontsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 3.20 hatramin'ny 4.30 degré ho an'ny ilany andrefana. Ho tafakatra 9.30 degré foana maripana ambony indrindra any amin'ny fatra Betsiboka, ny Ambatoboeny ary ny atintaniny ny fatra Menabe sy Atsimo andrefana. Vinany toetry ny andro ny alatsinainy ary no amaranantsika sahady dia saika mbola hijanona ho maina hatrany aloha ny aty amin'ny morontsiraka afovoany andrefana sy avaratra andrefana ary ny any amin'iny fatra atsimony Madagasikara iny. Ny fatra hafa dia iaina ao anatin'ny oram-pahavaratra hatrany, mety rahankotroka foana moa izay rotsakorana izay. Vinan'ny maripana indray dia manodidina amin'ny 5 hatramin'ny 30 degré zao ho an'ny voatany, 2.20 hatramin'ny 3.30 degré morontsiraka Atsinanana ary manodidina amin'ny 3.20 hatramin'ny 4.30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananka eo amin'ny 5.30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'iny atintaniny avaratra andrefana Madagasikara iny, torak'izay ihany koa ny atintaniny afovoany andrefana sy any Atsimo andrefana. Dia izay ny vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy mamy fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.